raha tany mahajanga hitanareo fotsiny fa rehefa nararikivy mpitondra fanjakana dia nakatona lay fitoeram-pisakafoanana fa raha maty malagasy tany mahajanga tsy eno hatreto inona tena fipetrany raisina raha nahenona ako mpanao fa tsy naheno mihitsy ny zao ny fipetrany raisina mikasika na fatolo ty resantsika ty fa tsy hoe nararikivy fotsiny mbola any amin'ny resaka fanampivinana koa aloha zany satria ohatrany tsy fifarana mihitsy le olona mafy ohatrany tiampande tia tenena hoe ohatrany hoe tira raha iny le fanjakana kiny zany dia ambonona mafy sista hoe any amin'ny hôpitaly fotsiny le fa tsy hoe tsy fanjakana ndraiky sa misy any aloha dia tonga ambony marary koa ny tena mite fa afakaty mba izakena nivela mba tena hoe tena mitidiny amin'ny malagasy maro na le fitondrana mba zany tena tonga dia famonona e tena famonona ampaheranareo tompona mandroso mbola marary dia davina reo solution afahazana kehitra n'ireo fitondrana ndreo hoe mamitsabo reo fa lasa maty matsika le zanakitsika sy le ray aman-dreny dia mbola mitsabo ao amin'ny anao dia mirary soa mirary fahasalamana faharoa manaraka an'izay tsy le député farakana fadiny tora mba tena zava tena sama fa tena betaka ny tsy makasitraka amazy aty aty amin'ny toerana manodidina aty fa tena tate moa izany hoe tsy tena vaky amin'le fanaovana tsintsina ny vahoaka fanaovana amin'ny glebo misy lemaka saiko tsony hoe tena zamarina be ny tena tsy mbahoaka sa hoe manao efa mantotany dia manana manoratra ny zavatra tena hoe tsy meteketeka tamarita hoe tsy mety zao raha dia mbola tena hoe misy am'le zavatra misy koa anisan'le landany araka ny tena anisan'le landany tam'le tezia 20% iny zaho tena anisan'ny landany an'iny mamangatany tena raha enareo tamin'ny nongape tamin'ny tele na enoka an'izay dia sampy hoe tsy mbahoaka fijegena malagasy sy malagasy eo amin'ny boriboritany fadimy am'zany boriboritany fadimy fa fa tele nafa ty ao boriboritany fadimy lanka amin'ny tsotsolany koa mbola lany botolo hitanareo tsara rambaka ny tamin'ny roatsalo manao foana mamololona mamolo debe sy ny taromeny tao anatin'ny fangalarana botolo dia makasitraka anareo tenafanatimarojona makasitraka anao avy any nanisana zay niditra mivantana teo zay maromaro ny antso te hiditra ato ry raisitsika vetrany raha vao misy tafiditra aminatiny 038 14 882 24 raha zay mampametra-panontaniana ihany koa satria ary efa veriko foany ty tsy ny hoe solombavam-bahoaka eny amin'ny tsy hoe miaro an'le fahadimy akory fa nany amin'ny faritra hafany ka mampametra-panontaniana ihany koa hoe inona marina moa zany andraikitry ny solombavam-bahoaka no vidiny ny vahoaka amin'ny distrika tsirairay aby zany misy ihany samyjoro na dia zany azy raha itsika nantso manaraka miaraba tapoko miarabanao efa lasa izy teo tapaka lay antso misy ihany ihany samyjoro fa tsy nirehetrarehetra akory fa ny akamarony aloha zany dia izay no zavatra misy miaraba tapoko dia hoana fandehany topoka zao fandehany fandehitra anao Maurice avatia Tsaroniana. Miarabanao Ventsaroniana. Allo, Maurice avatia Tsaroniana. Eto avy hatrany fa neo-kevitra efa tafiditra anao Monsieur Maurice. Entoko izy io dia isika vahoaka madinika tena ampahatrany reto mpitondra fanjakana reto. Dia avy eo isika zay ivarotra amin'ny tanysika amin'ny resomosi-karana dia tsy tokony ty tany tsitsontsika avy eo. Fampitana vahoaka ty zavatra ataon'ireo fanjakana reto ka raha ty mitondrina atikany dia ty tany tsitsontsika amin'ny 2030 ka roa manarakaraka an'izany ny fanampizinana io ataovy ny ankety fanampizinana tany ambositra ataovy ny ankety tany Tuléar fa tsy le tombo malaza ihany dia ireo avoay mba hitandremany ny train hitandrazana rehetrarehetra hoe inona le izy fa tsy tombo malaza ihany ny zavatra hoe atao amoahana an'le anketyn'le zavatra fa tokony aiza ny tany ambositra inona ny tena tao ambositra inona ny tena tany Tuléar inona ny tena taria Majunga inona ny tena tany Tamatavy resaka mba avoay zany ho hita amin'ny Besomaro ho hitandrema amin'ny Besomaro
fatakobonao fotsiny le zava-misy zay ihany toko sotranao akasitrana ianao ao anatin'izany rehetra izany a sy maromaro tokoa ny singa mila sy ny fipetra mila raisinao ny matrehan'ity zavatra ity satria dia misy ny entana lany daty maromaro a zay tokony ho atevenina sy fahatsaraina ny fanaramaso azy ireny miaraba tompoko salama tompoko tafiditra ianao anena vaditosy ihany miarabanao le na mba fanontaniana kely mba mangataka torohevitra avy aminareo zany hoe hitanao amin'le resaka fanampizinana anara-sakafo ihany izy io a tompoko mananjanaka zany zay vo avy nalevina vo 2 andro zay dia izy io a devoka miteraka efa 3 volana zany zanany dia narary izy a tsy azy zavatra nahazo anazy zany dia hoe tsy ampy calcium tsy ampy magnesium sotro zany mety narary tsy nandritrany tao amin'ny herinandro mahery telo izy zany dia efa mba niatsaratsara izy satria efa mba nomemena zay zavatra tokony hoaniny rehetrarehetra zany dia misy fianakaviana mitondra ranona betravy hoe ampisotrona anazy fa mila misotro ranona betravy izy aloha ny tena marina zay tsy nahita maso fa le ankizy zany nitokantrano dia le ankizy nitokantrano tany zany mitondra an'le olona le izy or amin'izay rehefa avy nihinana an'le betravy izy a dia tsy hoe afaka adiny roa taoriana ny sotroan'le betravy ony a tonga dia sepotra izy lasa tsy nahazo aina lasa tsy nahay miteny dia iny zany dia lasa noentina tany amin'ny hopitaly dia tonga tany amin'ny hopitaly tao be fialan-tanana moa nitondrana anazy tamin'izay a dia tokony hoe tamin'ny 5 tolakandro teo zany le izy dia rehefa tany ho any amin'ny 10 alina tany amin'izay zany izy a ny krizy dia tamin'ny 3 maraina izy maty dia zao amin'izay le betravy zany tsy nahariany zareo le amina betravy fa nitazominy tao dia le amina betravy noentina ainakany amin'ny institut pasteur hoe eritreretina zany hoe mba ahafahana manao analyse an'le zavatra hoe inona le ao anatin'le izy dia rehefa tonga tany moa dia tsy niraisiny zareo fa hoe tsy manana fahafahana manao an'izany zareo a tsy afaka manao an'izany ao zareo zany zay zany zavatra nataon'zareo tsy afaka mamoaka an'izany zareo fa any amin'ny toeran-kafa nana dia rehefa nantanino aiza ny tompontondra anazy dia tsy niteny zareo hoe mety makary fa hitadiava hafa ozy izy dia zay zany mba tiako antanina hoe aiza ny tokony ahafahana mandeha ao anatin'izay zavatra zay fa sira fa nareo mpanao gazety mahalala zavatra maromaro kokoa mankasitraka tompoko ankasitrana ianao ao anatin'izay a misy fantanina mipetraka moa ao anatin'izay miankina amin'ilay zavatra misy io fa raha ny toera-tsy-pitsaboana dia maromaro ihany a afaka antonina eto amintsika raha itsika aloha ny antso dia toizantsika ny fandarana miaraba tompoko allo monsieur Jean-Jacques avy kely tompoko miaraba monsieur Jean-Jacques salama tompoko ny nandreranga resaka permis zany no tiako resahana amin'ny manana andraikitra amin'ireny tompony andraikitra reny raha maheno toko mba handray andraikitra lizy ohatra zao zany le fandeha lizy a sady mba hitandremasika fa tena misy zavatra tsy mety le tao amin'ny commune misy policier miasa amin'ny commune avy satroka fa tena police mihitsy izy io nanakana anaty kaiky zay saosy mamonjy dia nahita an'le permis izy a sy le papier sera dia le papier tsisy problème fa le permis zany a rehefa nizirena kay lany visite lany médical dia za moa miteny azafady eo tsy hitako nisy io afa za varina amin'ny arezeta fa dia ahoana dia ty olity maintsy alona ho any amin'ny 36 any Analakely io a dia zay dia lasa dia afaka dia zoma le andro zoma moa zany ariva dia avy eo sabotsy tsy miasa lasainy avy tonga tany amin'ny commune dia tonga teo amin'le porte 36 dia miveren'le raha matoto dia ty izy mbola tsy ato dia iva fa rapito miverena indray rapito tonga tany indray rapito iny a dia hoe efa ho azy hoe le loza izy fandraso eo dia nandalana dia tonga le olona zany tondran'le izy dia tonga teo dia hoe ty ozy izy alonao zany dia ohatrinao aly izy 60 000 ariary foana hoa madama ny 60 000 ariary le volana eo lany médical ny permis dia zay ozy izy va io izy eo le taratasy mipetaka amin'ny rindrina io fa raha voinetany 3 jours izy le izy a dia 300 000 sady ny tobilanao izy a usivo voana hoa zany tsy mety ny hoa zany tonga dia nitabataba to zany hoe tsy mety zany hoe resaka permis zay dia ampidiry
ampidirnareo any amin'ny tôbila sevondray le izy angalanareo volany 60 000 ariary mane raha miteka fotsiny hoe tsy mety izy hoe le médical lany zany hoe aporo an'izy hoe le médical lany fa sy tokony ampidirina any amin'le hoe any amin'le tôbila le 12 avao dia anaovanareo mihoatran'le asana akoatiny 1000 ariary sa ohatriny aloha izy taritsy avao dia zay zany teo dia tiananaiky misy le madame dia mba tiako tenenina hoe mangalatra zany le eo amin'ny commune amin'le izy rehefa permis dia tokony permis le resahana rehefa any amin'ny tôbila dia tôbila marina hoe mitondrana le tôbila le permis fa tsy any amin'le chevaux zany ny olana aminy zay le vaovao dia tena mampalelo mangalatra le commune zany amin'ny ankapobeny tsara tompo pisotranao ihany ko akasitrany ianao manatin'izay fanazavana izay zavatra misy ary mampitaraina ny olona avokoa zany na ny fifamoivoizana na ny sehatry ny fahasalamana araky ny antson'ilay namantsika voalohany teo alohany teo raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao salama tompoko salama tsara dia ahoana fandehany arakota avy atyanosiany miaraba le izy nya zany mba mampalahelo am'le fanjakana atao daholo zany zany a makasitraka an'le zavatra vita rehetra fiezana sango tena le hain'le vahoaka mihitsy ohatra zao le karama zay nangaty tamin'ny 2019 manao sondro dia aiza le vidy fiainana 2019 a 2025 io ne facture anankiray tena anazavana hoe tena mampisy an'le fahantrany rehefa tsy manana fahefana vidy moa ve le piasa mikatso dola nge pisy zany ny varotra mikatso ny orinasa mikatso satria le mpanjifa nge zany tsy manana fahefana tsony fa raha hoe atamin'ny 2019 atamin'ny 2025 zany ngerakatizy ny fahafahamon'olona mety ary le syndicat ohatra hoe le syndicat ny piasa fanjakany syndicat imponany nefa tsy hitako zay atravo hoe asan'le syndicat zay moko ny ataon'le syndicat ndray a miaraka amin'ny lahatra mitondra amin'le collectif amin'ny lahatra ireny laisoeny izy angaty fa tonga le ahoana ny amin'ity hoe fiainan'le piasina dia tena mafy ane mahazo piasa tena ren'Andriamanitra tena mba tokony hojeren'le fanjakana io fa na mahavita zavatra mamirapiratra takarena ary anao le hain'le olona mihitsy neraka ty tena efa tena marina efa tena mampiferinayna misy tena mafy rangava dia zany hoe efa atao zalahy moko dia sahita zay anaovana azy dia atao zalahy anao azy ao fa dia misoranareo rangaty mandray fitarenana mankasitraka anao ihany ko kasitrany ianao anatin'izay fandraisana anjarany fantan'izay inona tena fa mitaraina mihitsy voarainy tompona andraikitra zay voakasika ihany koa zany rehetrarehetra zany ary ny tena angatahana moa anatiny dia le vahaolana amin'izany rehetrarehetra izany satria aina ny resaka eto miaraba tompoko miaraba tompoko salamana maonao fanteny dia ahoana fandehany any aminao iza le miantso dia avy aizy vety ambatondrazaka tompo miarabantsika any ambatondrazaka ny zavatra tena hitako zany itsika noana foana hoe mahatsiary fangiry firina nefa rehefa tonga le zalahy kely mandeha mitsika ohatra mety ambatondrazaka ty dia mbola manontsona ihany mamevona atranazy fa raha nyteny tokony ary le rehetra ka mety misy karazany maro vongory voangory nosy voangory fotifoty fa io voangory maintimainty raha vao mirehitra ny jiro a dia feno ny poto dia misy anao azy mitiko raha zay zany dia le olona sahirana rehetra misy efa hitany zalany kle asiny artiste dia sy mitotokanina kely dia mihinany za zao tao Antananarivo ao Antananarivo rera angano marary ny mena vary aty amin'ny Ambatondrazaka zao mandainga le ministre le vehivavy le hoe raikitara mahazo valitaona zany vitirany nilazany reny fa tsy izy mitsabatsabaka manday fa mandainga to ny anato raikitara sasany valogony miazo dia tokony mandezy hoe za mihitsy meko ny anara maro fomba sala mipetraka tsakateraka andao izy jereny tambarina eo samy manana efatra gony zay ka am'ty ny matina mosary aloha ty amin'ny antianaka ty dia petsaka atsianaka efa ka misy zay tiko lazaina hoe itsika aminainaina foana malahelo any hoe manambola ihany ka mba ho zany rehefa malagasy reto miantso anareo hoe sanatry anava tsara aloha le filazana ny hevitra amin'ny raha eo fa action zany ilaina fa mitianitako koa manko ny mietsaka koa le mampirisitalitsa frainy nampo izy mody aminainaina rehefa tena misely le action izy tsy hita vady azala zay ko anao fa nandre pension zay tamin'ny lakamisy eo rehetry
fandripahalemana rehetra gendarme polisy reny indrindra ny amin'ny efatra maraina tonga amin'ny lakitra fa ny mpiasa-panjakana tsotra reny mba any miraiky le ambony folo reny tena sahira raha vo tsisy toy ny le zavatra oto mieraky ny arabe eo fa dia mirary fotsika menakavy mba samitan'ny fifamarina ty fa mijaly loatra fa tsy rary neky izy teo dia samitan'ity mbola makasitraka anao ihany ko misaotra anao tena enja raha miresaka n'izany hoe ambatondrazaka zany eo anatin'ny hoe fambolena mahagaga anazy sady tonga dia nanaitra ny tsaina moa le hoe tsy misy efa misy maty mosary amin'izao kanefa raha nandeha tany a Sainte Marie ngeny filoham-pirenena gaga ianao fa tena vary am'gony vary am'gony zany na ratiraty tany miaraba an'le namanao ary miaraba le tafiditra allo efa afaka miteny avy hatrany ianao a dia ahoana fandeha monsieur Anselme ty Fandrandava miaraba anao any tiako tenenina zany am'le mpitondra atsika ny zavatra hitako fotsiny hoe marina amin'ny zavatra teneny zareo de le hoe ataoko mpanan-karena daholo ny malagasy rehetrarehetra marina marina ny azy ny anaovako azy hoe marina hitanao re ohatra ko hoe hovonoany daholo zany le malagasy tsy manan-karena de izy mpanan-karena sisany ho isaina hoe malagasy mazava be misy zany hoe ataoko mpanan-karena malagasy mpanan-karena zany no sisa hijanona eo fa zay mahantra rehetrarehetra godana daholo efitrao zay zao ny zavatra hitako hoe tena marina ny zavatra ataony an'izay mahita an'le ina moa le fendraka pombo moa ny anaovanay anazy ty amin'ny faritra misy anay aty le zavatra rehetrarehetra zao tenenina ataoko an'izao atao an'izao de nefa le zavatra tenenina rehetrarehetra hamono an'le malagasy tsy mpanan-karena zany de zay le izy zay ny azy zany mba fanehoan-kevitra teneniko zay makasitraka ny avena fianarantsoa ary zavatra misy zay satria dia eo moa no resantsika hoe aina no resaka eto a ary sarobidy zany aina izany a ary zay ny antony anaovana antsoavy mba tokony hijerena vaolana ahafahana misoroka an'izany famoizana ain'olona maro zany efa misy antso tafiditra ve izy zany a fa raha raisiko ny gaeto fotsiny ay miarabanao miraba toka miarabanao iza le miantso dia avia izy monsieur l'entretien ento nde iza tsisy misy fanontaniana anankiray ho a napetrako tamina radio ravavy anankiray de ozy aho hoe raha misy mamaly ny fanontaniko io a de mbola miditra eo a amin'ny manaraka fa rehefa tsisy mamaly kosa io tsy hitako de tokony idirany eo tsony satria lasa repaka mandany andro sy fandaniana kredi fotsiny le resaka de ny andro iaho moa tsisy namaly mihitsy nle izy de tsy miditra tao tsony aho io zany atreto ohatrany hoe mba toko apetraka eto aminareo koa le fanontaniana so de hoe mba eto misy afaka mamaly an'le izy zany ka le fanontaniana de zany hoe mety tsy hiditra intsony koa zany monsieur l'entrée alo ia maheno anao tsara zao le fanontaniana hoe ny olona moa miteny foana hoe mety tsara ny fiainana talohany 2009 fa tsy ohatran'izao de zao le fanontaniako hoe aminareo ary a raha ohatra ka marina fa tena nety ny fiainana talohany 2009 naninona ary le mpitondra tamin'izany no voaonga ny vahoaka teo amin'ny fitondrana fa le amin'izao fotoana izao indray a lazaina fa hoe tsy mahay mitantana mampijaly vahoaka mamarina ny firenena mekady 5 taona ny tondrany nefa ny mandrakizy ny androany mbola io foana nefa efa nisy fifidianana ny sesy teo anelanelan'izay a fa tsy hoe tsy misy mariako tsara fa tsisy idirany hoe fanoerana na fombana mihitsy zany fanontaniana zany a fa zava-misy hoe maninony ity ny ohatran'izao a
maninona kosa riny eo tamin'izao sy izao zay la izy zay tonga de lazaiko manko mba tisiany hoe tombana mpanohatra indray raha misy mamaly zay de mbola miditra eto a fa rehefa tsisy kosa tsisy idirako eto tsony satria ninona lazaina de zay ny bazy mio ady-hevitra rehetra mandeha io ny vahoaka manko no mifidy ka na tsara io na ratsy a vahoaka ihany ny tompo-tsafidy amin'io zay fa misaotra to makasitraka anao ny amin'ny fanehoan-kevitra ao teo amin'ny tantaram-pirenentsika tokoa dia misy foana zay ary zay no antom-pisin'ny hoe fifidianana matoa zany misy ny fifidianana dia misy aloha zavatra roa samihafa azo fidiana eo raha misy zavatra anankiray efa mipetraka ndao raisika le antso manaraka aloha miarabanao miarabanao avy any Andoran'ny fotsy dia ahoana fandeha mba malkely amin'ny meselanto hoe ny meselanto ny programmany dia hoe mpiantso rehetrarehetra dia rehefa tsy makasitraka amin'ny meselanto ny teny an'le programmany dia zavatra hevitra ny tiano avoaka dia zay nenazy zany ohatrany hoe karazana attaque personnel ohatrany hoe tiany andraiky aminazy daholo le resaka zay atao eto amin'ity ondra-peo ty zay zany momba amin'ny meselanto dia manaraka zany a resaka ty fitondram-panjakana marina fa nanao hôpitaly nareo fa tena voatapy ve le olona mandeha amin'ny hôpitaly io hôpitaly nataonareo iny hoe mazava be fa vahoaka noany sy ny vahoaka marefa ara-takafo zany mandeha amin'ireny fa tena hoe enjady amin'ny vahoaka ve le tena voatapy ve le olona rehefa marary ny aonanana ny vahoaka dia voatapy ve le olona rehefa mandeha amin'ireny hôpitaly ireny ohatra misy fandraisana io kapitaly io zay amin'ireo olona tratrany fampizonana ara-sakafo ireo dia tena menja hoe tena mahazo fitsaboana fa hitako maro daholo e kely hoe tsika fa tsy rara in'le fanjakana zany hoe sy forme zany le hôpitaly na dia fa mijaly ara daholo misaotranao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay raha miresaka tsika hiverina kely teo amin'izay resaka izay hoe maninona no misy an'izay safidy zay a misy isika malagasy dia mitady an'izay hoe zava-baovao hatrany fivoarana hatrany hatrany ka rehefa tsy misy ny atao hoe vahaolana teo amin'ny A dia mitady makany amin'ny B ary rehefa tsy misy eo amin'ny B dia mitady makany amin'ny C dia eo amin'izay zany vahoaka malagasy manao tombanezaka ny amin'ny hoe inona no azoazo iainana kokoa raha mifampità zany amin'ireo efa filoha mifandimby teo inona ilay tombony tamin'ny fitondrana anankiray ary inona ny lesoka dia takizay ihany koa ny fitondrana mifandimby zany a anaovana izay tomban'izay inona ny tombony dia inona ny lesoka dia raha nisy ara ny lesoka atao zany hoe misy tombony 5 ny amin'ny fitondrana anankiray fa nisy lesoka 2 dia nitady ny olona hoe atsangano ray aloha ilay fitondrana manaraka sao mba misy tombony 4 dia lesoka iray fa rehefa tonga ilay fitondrana fa 4 ohatra dia mipetraka indray nefa fa lasa fahavoazana indray ara no hita tao anatin'izany dia izay no mahatonga n'ilay hoe aleo indray miverina teo amin'ilay taloha satroko aza maratra hoy fitenenana fa raha miresaka hitariko makany amin'ilay resaky ny namantsika teo moa ilay hoe hôpitaly reharehan'ny fanjakana anie dia misy ihany koa ny resaka ny fanjakana izay anisan'ny tena nanaitra ana le hoe fampiasana ny teny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy nampiasainareo fitondram-panjakana io teny io taminareo tany Sainte Marie inona ny antony ampiasainareo an'izay teny izay sambatra ny tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy raha izay teny izay ange no resahany dia milaza zany fa hoe tsy misy tapitrohatra zay lazaina fa hoe tsy misy zavatra ilaiko itsony fa feno ampy amin'izay filako ny eto ampelantanako zay le atao hoe manany ampy ary io tsy misy naoviana tsy misy naoviana io Andriamanitra ny etapiny loha ihany ny tompon'ny fahafenona fa aza mitony tena ho tompon'ny fahafenona ianao
ka izay zany no ampiasain'ny fitondram-panjakana hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy manaiky izy fa tsy misy manana ny ampy fa sambatra ho izy no mifanampy indreto anefany miainga an'ilay zava-misy fanampizinana ara-tsakafo ny eto Antananarivo anie vao isatsika io hoe 7 fa ny tany amin'ny faritra anie nisy tany Mahajanga tany Tomasina ny tany Ambositra nisy zany rehetrarehetra zany de aiza lay hoe fifanampiana ary ilay teninareo ihany ma ny teny tony salaka tena anao na fatony de namaty tena tamin'ny salakanareo nareo na maty tena tamin'ny salakanareo nareo ka ankehitriny ary de aiza zay fanamarinana sy ny hoe fanatanteranareo an'izay teninareo izay fa reo zao misy olona ao mbola miady mafy amin'izao fotoana izao